Naneho ny fanohanany an'ireo traboina analy ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo ny firenena mikambana sakafo fanafody ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Maro isan-karazany no natolotry ny firenena mikambana ho an'ny sampan-draharahan'ny BNGRC eto amintsika. Ity farany moa no hitsinjara ireo fanomezana ireo any amin'ireo distrika samihafa nandalovan'ity rivo-doza ity. Fanampiana mitentina valo faingo telo tapitrisa dolara amerikana natolotry sampan-draharaha eo anivon'ny firenena mikambana ho an'ny fanjakana malagasy. Ireo fanampiana ireo dia entina indrindra miatrika amin'ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza farany teo iny. Ireo fanampiana ireo dia amin'ny endrika sakafo na fanafody sy ny maro hafa koa na lorana azy androany dia tsy amin'ny lapam-panjakana dia tsy mahazo arivo. Nitondra fanazavana mikasika ny resaka fanalana ny fahasahiranana malagasy ny Prime Ministre androany tafandraisana ireo fanampiana ireo. Hitanareo androany fa tsy araky ny eritreretany sasany ary zay ny zavatra mampalahelo eto amintsika nisy ny fanaratsiana ny firenena fitenenana hoe ny songonany firenena mikambana zany ny fanjakana malagasy ny firenena androany angamba nahitanareo fa hoe anjaran'ny firenena malagasy ny fitondrana ny manala fahasarana ny olona ao aminy indrindra amin'ny andro fahasahiranana ohatran'izao. Anjaran'ny fitondrana malagasy ihany koa no manome karazana fanomezana aide zay ahafahan'ireny olona reny mihohitra zany mba ahafahany miverina fiainana andavanandro. Kanefa hitanareo angamba ny zavatra niseho tato ato betsaka ny fampitehana, betsaka ihany koa ny ainana foya ka eo anatrehan'ireo zavatra ireo tsy afaka ilaza fa mahavita tena reny Madagasikara zay no namoahana ny didim-panjakana zay ahafahana milaza fa firenena zay ao anatin'ny fahasahiranana atsika amin'ny resaka amin'ny fandalovan'ny cyclone iny zany ary isorana ireo mpiara-nombonantoka namaly avy hatrany. Sampan-draharahan'ny nanolotra ireo fanampiandreo androany dia tsy mahazo arivo. Nahitana ny FAO, ny OMS, ny PAM sy ny NFPA ary ny UNICEF. Ny BNGRC kosa no hitantan'ny fitsanjarana ireo fanampiana ireo any amin'ny faritra rehetra nandalovan'ny rivo-doza iny ka hiara-hiasa amin'ireo sampan-draharahan'ny panjakana any amin'ny faritra.